Alatsinainy fahatelo ny volana Oktobra taona 2024 ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy anohy tsy dia ny tokantranonao amin'ny alalan'izao fandarana dinika izao. Manambahindro isika amin'ny ity hariva ity iresaka manokana aloha izany isika ny resaka kolontsaina sy ny resaka ny fomba malagasy sy ny soatoavina malagasy. Ny vahintsika voalohany ny mpanjaka Dinika Alatsinainy, lehibe ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka sy lehibe ny fiombonan'ny mpanjaka eto Madagasikara. Ankoatr'izay docteur en théologie sy docteur en sciences ihany koa izy. Tonga soa ianao tompoko ato anatin'ny fandarana dinika, misaotra anao nanaiky ny vahiny eto amin'ny fandaharana. Dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara sy any ampitan-dranomasina izay tompoko. Vahintsika faharoa kosa indray Andriamatoa Morendora Andrira Kotomanga. Izy kosa indray dia vato namelan-kafatra avy amin'ilay matoy ny merina Andria tompoko indrindra. Ankoatra izay sekretera jeneraly ny Tamima ny taranaka andrina amin'iray eto Madagasikara izy. Faly mandray anao ihany koa izay tompoko eto amin'ny fandarana dinika. Dia faly nasainareo eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'izao fandarana dinika izao, ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manaraka n'izao fandarana izao na ny eto toerana na ny ivelany. Araka ny voalaza teo dia hoe resaka ny soatoavina malagasy isika, izany hoe maha-malagasy. Mialohan'ny tena hidirana amin'ny ady hevitra, tsara ampahafantarina ny malagasy rehetrarehetra hoe iza marina moa izany izany Madagasikara izany. Tsara fantatsika vahoaka malagasy rehetra zany fa tia Madagasikara ity dia tany miavaka tsy mitovy amin'ny tany rehetra eto ambonin'ny tany. Araka ny hafatra napetraka ireo razambe, Madagasikara dia tany edena, ary Madagasikara dia teo anivon'ny tapany atsimo amin'ny kontinanta lehibe taloha, teo amin'ilay kontinanta hoe Gondwana, koa Antohana hozy izy ny razambe atsika. Ary Madagasikara no teo anivony ny tany rehetra nanodidina azy zany Afrika, dia ny Amerika atsimo, dia ny Antartika, ny Aostralia, ny Inde, dia ny Arabia Saodita ary Israel. Dia Madagasikara no teo anivon'izao tontolo izao, ary Madagasikara no foibe nisy ny olombelona voalohany teto ambonin'ny tany araka ny tantarandrazana nafetrakin'ireo razambe atsika eto Madagasikara. Amin'ny firenena ny Madagasikara izay mazava ho azy manana ny soatoavina izy, afaka mba ampahafantaritsika ny mpanaraka antsika amin'izao arivo izao hoe inona ny soatoavina maha-malagasy. Ny mampiavaka an'ity Madagasikara ity moa zany dia ao ny tany Madagasikara, ny tenin-drazana, ny fomba amam-panao ny entin'ireo razambe atsika, ny finoana an'Andriamanitra Andriananary lay pahary ny lanitra sy ny tany. Zay zany no atao hoe mampiavaka an'ity nositsika ity. Raha miresaka soatoavina indray dia misy karazany maro izy. Voalohany zany ny fanajana ny lay pahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra Andriananary, dia ny fanajana ny asina ny olombelona tsirairay. Ny olombelona tsirairay dia samy manana ny asiny. Fanajana ny asin'ny tany, ty Madagasikara ity dia tany masina ary mila hajaina. Fanajana ny tontolo iainana, zany hoe ty malagasy ty tany ity ny tontolo iainana dia tena sarobidy. Ny ala eto amintsika ho an'ny razambe atsika dia sarobidy, ka izay ilaina ihany no hazo alaina ao anaty ala, fa tsy tapatapahana na anaovana doroala zay hitantsika matetika ankehitriny, zay hasin'ny ala zay, hasin'ny tany, hasin'ny tontolo iainana. Manaraka izany koa dia ny mampiavaka antsika dia ny fihavanana, fototenin'izany hoe dia hahavo, ny fihavanana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo amin'ny mpiray-tampo, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina. Manaraka izany dia ny fahamarinana no manandratra ny firenena fa ny kolikoly mampiletika ny firenena. Ary moa hoe na tainompy mivadika iza tsisy maka, satria manaja zay le fahamarinana zay ny razambe atsika ao anatin'ny soatoavina malagasy. Ao anatin'izany koa ny fifankatiavana eo amin'ny samy malagasy, fifankatiavana amin'ny malagasy rehetra, nefa koa ny fitiavana an'Andriamanitra. Ao anatin'izay soatoavina malagasy zay ihany koa ny fitiavan-tanindrazana, ny fitiavana ny tany misy ireo razambe, ny fitiavana ny tanindrazana dia Madagasikara iray manontolo, ary farany fiandrianam-pirenena. Ao anatin'ny soatoavina malagasy ny
fiarovana ny fitandrovana ny fiandrianam-pirenena ity Madagasikara ity zany mba tsy ho lasany vahiny. Hitodika ato amin'ny Andriamatora Andry Rakotomanga inona indray inona zany hoe vato namelan-kafatra izany? Ya, ny azo ambara momba ny atao hoe vato namelan-kafatra dia mitahiry, mandray, mahafantatra, mahalala ireo lovantsofina, ireo afatra napetraky nireo razambe mifandimby, ny mpanjaka mifandimby, ny mpisorona nandritry ny taona maro, 100 taona, ny 10 taona tamin'ny tantaran'ny firenentsika. De izay no ny fandimbiasana araky ny lovantsofina, na izany na tsy zany amin'ny vanim-potoana efa nisian'ny fanoratana de niezaka ny tena nanitatra fahalalana, nandranto fahaizana mikaroka momba ny tantara, lovantsofina, ny soatoavina, ny zava-misy teto amin'ny firenena, ny enana nandritry n'izay 100 taona, ny 10 taona ny fandimby izay. Iroso amin'ny ady hevitra angambany isika amin'izao fotoana izao misy ny fanarenana sy ny fanamboarana ny lapan'ny trano vola sy manampisoa amin'ny rovan'ny Antananarivo sy rovan'ny Manjakamiadana, ankoatran'le fisian'ny fananganana sy ny fanorenana ny Colisée. Laza ny teo anivon'ny fitondram-panjakana hoe efa nifampiresaka, nifampidinika tamin'ny fianakaviaben'ny mpanjaka manao Andriamatoa Rabaruel, ianao ve anisan'ny nanaiky, ianao ve nahazo an'izay hoe nisy an'izay hoe fifampidiniana izay dia anisan'ny nanaiky ny ananganana sy hanorenana ny zavatra izay foto-drafitrasa atao amin'ny rova Manjakamiadana amin'izao fotoana izao? Ny rovan'Antananarivo aloha dia toerana masina, ary amin'ny toerana masina zany dia misy hasina, misy soatoavina, misy fomba izay tsy maintsy tandrovana. Ka raha izahay manokana aloha rehefa mifampiresaka izay rehetra dia tsy nisy fikambanana andriana avy eto Merina ka nanaiky hanaovana béton na parpaing ny lapa manampisoa na ny lapa trano vola. Marihana fa betsaka zany ny tsy fanarahana n'le soatoavina, ny tsy fanarahana ny fomba mampanao tao anatin'io rovan'Antananarivo io. Ao anatin'izany ny fananganana Colisée Romanina izay tsy tokony natao mihitsy fa tena fanotana fady. Tao anatin'izany koa ny fanarenana ny lapa Manjakamiadana. Betsaka zany ny zavatra tsy mandeha araky ny tokony ho izy ao. Na ny planina maritrano, plan d'architecture resahana io, misy zavatra tsy mifanaraka ao. Na ny atiny na ny ivelany nanamboarana ny lapa Manjakamiadana ihany koa dia betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy, araky ny tena izy dia tokony tsy maintsy hovaina. Ny Colisée zany io Romana io zany dia tsy maintsy ravahana aloha, tsy maintsy esorina eo fa tena fanotana fady. Mikasika ny lapa trano vola sy ny lapa manampisoa koa dia ohatr'izay hoe amin'ny mahalova azy, amin'ny mahavakoka azy zany zany vakoka zany dia ireo lova napetraky ireo mpanjaka razambe nanomboka tamin'ny mpanjaka Andrianjaka ka hatramin'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo. Ka amin'ny vakoka zay dia tsy tokony hovaina mihitsy zany ny tao anatiny na fomba mampanao. Io zany dia lapa hazo ny teo, ary ny hazo tena misy dikany manokana ny nanaovan'ireo razambe azy. Fa manino, mety nampiasa hazo ambory izy, mety nampiasa hazo hasina izy, nampiasa andramena izy, nampiasa voamboana, misy dikany tsirairay avy ireny hazo akora nampiasaina ireny. Manarak'izany dia misy karazan'olona manokana mihitsy no manamboatra an'ireny hazo ireny fanamboarana an'le lapa tao ireny. Ohatra ny Andria Tompoky indrindra manokana dia natao hikarakara fanamboarana momba ny hazo. Ny Andriandanando dia mikarakara momba ny volafotsy. Ny Zanadralambo amin'ny Andrianjaka dia mikarakara ny volamena. Ka izy io zany misy karazan'olona manokana mihitsy manamboatra ny izy io. Ohatr'izany koa ohatra ny any amin'ny zafy maniry zao ohatra hoe manao trano zafy maniry dia hazo manokana. Zareo zafy maniry no manao azy, fa tsy hoe asiana béton na asiana parpaing, fa izy no mahafantatra azy dia izy no asaina manao azy. Ohatr'izay koa zany ny fanaovana an'ity lapa trano vola sy lapa ino moa zany lapa manampisoa ity.
Nisy moa ny fanadidinana taon'ny mpanao gazetinay mikasika indrindra ny ity fanorenana sy fanamboarana eo anivon'ny lapan'ny Manjakamiadana ity. Nisy ny fakakevitra sy ny faneho-kevitry ny olom-pirenena mikasika izay dia ao arahantsika aloha izay dia avy antsika miverina eto indray. Anisan'ny mampiavaka ny firenena iray amin'ny firenena hafa ny fananany vakoka. Iray amin'ireo rova manana ny tantara ny rovan'ny Antananarivo na ny rovan'ny Manjakamiadana. Amin'izao fotoana izao, misy ny fanarenana sy ny fanamboarana tao an-toerana. Midika fa hisy ny fanovana lehibe, ampiovany endrika ity fonenana ireo mpanjaka fahiny ity. Nahitsy ireo olom-pirenena raha nilaza fa tsy fikitika izany vakoka izany satria manana ny asiny sy manana ny tantarany. Tsy vakoka aloha rehefa izay efa miova zany efa tsy vakoka intsony. Samy vakoka zany manko tokony tsikitia. Fanadiovana ny atao fa ny izy tsikitia. Atao inona moa ilay trano vaovao? Misy levana azy ve? Sao dia manimba ny endrika ilay rova. Izay no mampalahelo azy tsy itiavako azy aloha amin'izay trano izao. Tsy vakoka intsony izy efa trano hafa. Efa miamiova izy zany kinona intsony moa mahavako azy. Lasa ilay malagasy e. Izay zany ilay hoe firafitra taloha mbola hafa. Ny firafitra amin'izao fotoana mety hoe moderna kokoa ny fomba fijery. Zavatra efa vaovao indray no misolo azy io. Ny original zany tsy intsony. Tsy dia mipetraka loatra intsony ny fomba fijery. Ilay taloha no averina satria iny ny fomba fijery namorona azy e. Dia mba hafa mihitsy hoe izy taloha fa izay tsy natongavana atsy izy amin'izao fotoana. Dia raha mba hoe ny taloha mba izay mba tiako raha zany eto. Iny zany ny faneho-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny hoe fanorenana izay misy ao amin'ny lapan'ny Manjakamiadana amin'izao fotoana izao iny. Amin'ny fanontaniana manitikitika ny saiko voalohany dia hoe io zavatra io fanorenana io ve manaraka ny atao le antsoina hoe norme internationale amin'ny resaka fitehirizana ny vakoka maneran-tany. Ny UNESCO moa zany no mendraikitra maneran-tany amin'ny resaka vakoka. Dia raha ohatra tiantsika malagasy tiany mpitondra no ampidirana an'io ao anatin'ny vakoka iraisam-pirenena dia misy ny fepetra maro takiana, fenitra takiana mba ho hatafidirana izany. Raha ny zava-misy aloha ny hita maso dia tsorina fa tsy mifanaraka amin'ilay fenitra, fa ny fepetra tokony ho izy dia hoe miverina amin'ilay zava-misy tamin'izany andro izany, nananganan'ireo mpanjaka anazy tamin'izany andro izany izay ny tokony ho hita eo. Raha malala ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao fa béton, parpaing, eny hafa mihitsy ara ny maritrano izay hita amin'izao fotoana izao ka dia mety amin'io ny tokony atao amin'io raha toa ka izany ny zavatra tadiavintsika mba hatafiditra anazy ao anatiny hoe vakoka iraisam-pirenena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia tokony hajaina ireo nanaovan'ny tolo azy taloha, ireo mpanjaka mifandimby taloha. Marina fa zavatra hita maso ihany io, kanefa misy ny hita maso azo tsapaitanana dia misy ny tsy hita maso. Ka moa ve inona ny tanjona? Le hita maso efa hovaina fa misy tsy hita maso tiana hofoanana, tiana hovonoana ihany koa ve zao ohatra ny asina. Amin'izao vanim-potoana izao tsika tokony hoe mamerina ny asina, kanefa rehefa jerenao le zavatra misy ohatra ny tsy dia izany loatra fa mifanohatra amin'izany no atao. Ny fady, ny fomba araka ny voalazan'ny mpanjaka teo dia hoe misy ny fombafomba tokony atao. Ireo taranaka ny fandimby tateo aoriana izay mivantana avy amin'ny mpanjaka ny fandimby teo ve mba nanontaniana ny heviny, mba ny fampiresahana, sady hoe zahay zao no mitondra dia izay eritreretinay atao amin'ny vanim-potoana iainana izao dia izay no ataonay eo amin'io toerana io. Ka raha izany ny zava-misy tsy hita izay mahavakoka azy intsony. Raha manareo inona mety hoe tanjon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay izy hoe tena mamotsika an'ilay asina hoe manota fady. Ie, tsy izay rery moa zany no mahatsapan'izay fa ireo fikambanana maro izay nifampiresahana, ny olon-tsotra izay nifampiresahana dia mahatsapa sy mahita n'izany zavatra izany. Kanefa mitodika amin'ireo mpitondra sy izay mikarakara amin'io zay diny mbola tsy tara, diny mbola tsy loza no mitranga dia alao mba miverina amin'ny tokony ho izy ihany. Ino izay hoe loza mety hitranga izay? Inona ny fiantraikany an'ilay hoe fikitihana ny fanavaozana amin'ny endriny hafa mihitsy ny fikitihana ny rovan'ny Manjakamiadana izany hoe vakoka malagasy. Amin'ny toerana masina azy moa zany voalohany aloha rovana Antananarivo ny anaran'io fa tsy rovan'ny Madagasikara. Fa no tanafady le filazana hoe rovan'ny Madagasikara fa rovana Antananarivo no anaran'izy io. Faharoa mila tsoahana mihitsy zany le Colisée Romana, mila ravana mihitsy io
beton sy parpaing napetraka io fa averina le fanarenana averina amin'ny lapa hazo tanteraka ny anatiny sy ny ivelany ny lapa manampisoa lapa tranovola inona ny loza zay moa efa miteny mielo foana amin'ny matoerana masina azy ka raha vao misy tsy manaraka an'le fomba sy le fady de manota fady ary efa manota fady de hiaran'ny loza zavatra nisy de efa niteny zay hoe mety hitondra loza eo amin'ny firenena ny fisian'le colisée zavatra nisy tamin'ny 9 novambra hoe natao nanokanana azy iny taona lasa zay zavatra antranga nisy olona maty teo amin'ny toerana io tamin'ny fotoana iny nisy olona maty io izy tany an-dalana fitantarany tany Atsimo taminay teny Atsimo Atsinanana mbola nisy olona maty io no tonga tany Atsimo Atsinanana taorianany nisy tondra-drano be teto Antananarivo sy manodidina de voatery nandeha lakana mihitsy raha tadidinareo tsara de ny zavatra antranga koa tamin'iny nisy tondra-drano be tany Maiva tanàna sy ny Betsiboka iny olona narivo no olona naly no traboina nisy tondra-drano be any amin'ny lalam-pirenena fahenina makany Antsiranana iny tapaka ny lalana tondra-drano be ary mbola nisy tondra-drano be mbola tsy nisy ohatr'izay tao anatin'ny 700 taona mahery 100 taona maro teo amin'ny farian'ny tasy fa ny tombo indimy io farian'ny tasy io tondraka ny rano de potika daholo ny fambolena tamin'ny fotoana iny ny zavatra antranga koa tamin'ny herintaona dia mbola nitombo koa ny kere olona ray tapitrisa mahery no tratran'ny kere tany Atsimo tamin'ny fotoana iny ary ny efara moa hoe hoditromby no hoan'ny olona isamin'ny arana hita atsika zazakely mahikely faran'izay mahantra le olona tany ary mbola nisy ihany koa hoe mbola tsy nisy teto Madagasikara hoe nisy tafio-drivotry indimy na azo tany Atsimo Atsinanana dia olona anjatony no maty olona anarivony olona anatiny no traboina ka izany zavatra zany aminay dia misy fifandraisany amin'ny ara-panahiny resahantsika eto ka mbola tsy tary zao hoe ovay mifamindra fa ho an'izay manota fady de ovay mifamindra tsy hoay raha vao io parpaing sy beton io fa tsy tokony ao fa zay olona manota fady tao anatin'ny rovana Antananarivo io ka tsy nanova famindra de miongana avokoa ohatrany ahoana moa zay le hoe manota fady zay manota fady ny voalazanay teo hoe misy karazana olona efa natao amin'ny fanamboarana fanarenana an'io lapa io fa voalazako teo hoe izy aby ny karazan'olona manao azy ka raha fa tsy reny no atsoinao de efa fanotana fady zay ao anatin'izany koa hoe rehefa tena anao azy de tena atsoina daholo aloha ny taranaka misy taranaka afaka andrina amin'ny fitomian-dalana ao anatin'ny rovana Antananarivo io sina tanindrazana io voalohany indrindra de ao ny razana milevina tanindrazana tanireo razana ireo de atsoina daholo ireo olona ireo amin'ny fotoana fanombohan'ny tena fanombohana ny asa de ohatr'izay koa miteny ireo zao ny zavatra mety azo atao misy zao ny zavatra mety tsy azo atao amin'ny fanarenana an'io lapa io zavatra ohatr'izany zany misy zavatra tsy maintsy arahana tsara ka na eto Antananarivo io na any Ambomanga io na any amin'ny Antemoro na any amin'ny Sakalava na any amin'ny Andrevola manerana Madagasikara de samy manana ny fombany ny ataoko hoe ny foko rehetrarehetra de ajaina tsara izay fomba an'le izay foko izay tsy resaka fanompo-tsampy izy fa resaka sotoavina resaka fomba mampanao resaka fionganana ianao teo mety misy sary vina hoe mety afara amin'ny zava-nisy tamin'ny reny hoe krizy tamin'ny taona 2 sy 4 arivo na 5 sy 4 arivo reny izay resaka fionganana zany hoe miafara amin'ny raha mandrika isy ny krizy isan-karazany ohatrehan'ny firenena itsika moa zao zany de efa ao anaty krizy tanteraka Madagasikara Madagasikara zao anisan'ny firenena anisan'ny 15 mahantra indrindra eto ambonin'ny tany nefa Madagasikara ity ny firenena anisan'ny manan-karena indrindra eto ambonin'ity tany ity nefa mivoaka malagasy mahantra ny zavatra mety hitranga mety hisy tokoa ny raha mandrika raha ohatra ka tsy miverina manaja an'izay sotoavina manaja n'Andriamanitra Andriananary ary manaja ny sotoavina sy ny fomba malagasy zay mba tsy sininy zany dia mbola miteny zay mbola tsy tary zao
hovainy famindra. Ho anareo vatona melan-kafatra, inona moa zany dika inona izany hoe colisée zany? Ny colisée moa zany araka na ny anarany ary de mifandray amin'ny andromanina zany. Zay angamba no izy tsy hitako zay mampifandray an'izany, tsy mbola nisy razambe nareo zoky olona nareo ray aman-dreny be napita hafatra taminay ka miteny manao hoe ny colisée zany de atsika malagasy. Zay angamba aloha mivantana be sy mahitsy ny anazavantsika azy mitodika amintsika malagasy. Mino aho fa tsy tsika malagasy no tory fanjoadiana amin'izany fa colisée andromanina zany fa tsy atsika malagasy. De mampatsiahy zany na misy tiana ho volena ve ny zavatra niainana tamin'ny hita tao amin'ny colisée tany Roma, hoe eo ny empereur romanina de mifamono iry akanjy iry ny mpiady de mitodika any amin'ny empereur de manontany hoe vonoina sa tsy ho vonoina ty, de rehefa manao an'izao ny tanan'le empereur de vonoina. De asa nisy nanao an'izao teny an-dalana teny de tsy fantatro zay ny hafarany, ka zay ve ny kolotsaina tiana ho voleny eto amin'ity firenentsika ity? Atao ahoana? Ahoana indray raha hoe aran-tantara, ahoana ny figatsiana zany hoe vakoka izany? Marina aloha zany fa Andrianjaka no nanorina ny rovana Antananarivo voalohany satria teo izy no mipetraka nanjaka. De izy no nanao ny trano voalohany teo. Na zany na tsy zany ary mbola naka ny avy eny Ambotra biby izy, netiny nakeo nanaovana ny lapa teo Manjakamiadana. De ny fandimby ireo mpanjaka ny fandimby rehetrarehetra de samy nanorina. Ny mpanjaka no nanorina. De tsy sankitika n'izay efa nataon'le teo aloha ny mpanjaka ny fandimby, nanavao nanatsara zay fa ny nanova ny endriny kosa aloha de tsisy. Zay no nataon'ireo razambe antsika, ireo taon'ny fandimby, ireo mpitahiry ny vakoka teny nikajy azy fa tsy nanova ohatran'io. Raha zoina zany de tsy mifanaraka amin'ny hoe kolotsaina, ny kolotsaina malagasy mihitsy ny fisian'ireo fanarenana sy fanamboarana ao anivon'ity rovana Antananarivo ity. Zay indrindra le izy, tsy ny fanarenana akory ny ratsy. Fanarenana dia tokony atao, fa le fomba fanarenana no tsy manaraka ny tokony ho izy, le fomba fanorenana lasa fanotana faty. Ary rehefa tena mandinika izay tsy ao amin'ny rovana Antananarivo ihany no misy an'izay fa amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Hitanareo tsara zao fa amin'izao fotoana de mirongatra ny vaky fasana. Zany hoe le taolambalo le malagasy mihitsy zany no tsoahana. Hitanakio zany ohatra hoe any amin'ny toerana avo matetika anaty misy rova zany anaty vory de mahita pilôna zao zay ohatra hoe ny etapin'ny Kianjasoa, any Fianarantsoa de misy pilôna 12 ao. Amin'ny toerana maro zay toerana masina de tokony tsoahana reny pilôna reny ivelan'ny adivory no ametrahana azy. Hitanakio zao ohatra hoe tany any amin'ny Andrevola zao hitanareo misy fasan'ny mpanjaka any amin'ny Andrevola hozy izy de nisy nangalatra le taolambalo. Zany rehetrarehetra zany de rehefa tena dinihana daholo atambatra rehetra zany dia mahita zay efa misy tetika mihitsy atao zay anapotehana an'le kolotsaina malagasy. Tetika zay atao zay amafana ny sotoavana sy ny maizy azy antsika malagasy. Na mety hoe anton'izay? Ny anton'izay ho anay zany de tsy hoe malagasy no ambadika an'izay, fa vahiny ary mety firenena vahiny, mety ho ray, mety misy anankiroa zay mitetika mihitsy atao zay anapotehana ny tena sotoavana sy ny kolotsaina sy ny fomba mampanao malagasy, maizy azy atsika malagasy mihitsy ny tena tiana potehana mba ahafahana maka ny arena ao ambanin'ny tany sy ny arena an-dranomasina. Ka noho izany zay de manao antsoavo atsika malagasy mba samy hijoro daholo, samy ho sarotiny amin'ny resaka fanajana ny vakoka, ny fanajana ny sotoavina, ny fanajana ny fomba mampanao ny kolotsaina malagasy. Vonandeha nisy ny fanorenana, ny fanorenana ny foto-drafitrasa le colisée iny de efa nanambary ianareo mpanjaka hoe tsy manaiky an'le fisian'le foto-drafitrasa. Amin'izao fotoana izao anefa ny manohy ny ataony ihany ny fitondram-panjakana amin'ny hoe fanarenana sy ny fanamboarana. Tsy mahita sary ve nareo hoe tsy miaino anareo ny fitondram-panjakana manoloana, mety hoe milefitra ianareo de manao ny ataony ihany izy ireo.
Ny endry moa ny azo anarina ozy izy ny obolana malagasy ka raha olo-kendry izy dia tokony miaino ary tokony manova famindra ary tokony manala ny colisée romanina io manala ireo béton sy parpaing zay tsy tokony eo ary raha miresaka tsika mantsy teo hoe ny resaka hoe vakoka ikena iraisam-pirenena marina tokoa fa ny UNESCO ny ICOMOS ny ICROM comité mondial du patrimoine zay mijery ny vakoka rehetra maneran-tany de manara-maso ny vakoka rehetra maneran-tany hoe movy io vakoka amina toerana anankiray io dia voatazona tsara misy fepetra be deaibe mihitsy ary ao anatin'izany zany resahana izany hoe maizy azy mampiavaka azy an'le vakoka amin'ny toerana anankiray tsy mitovy amin'ny toerana anankiray ka izay zavatra izay zany tsy maintsy tandrovana tsara raha tiantsika ametraka vakoka ekena iraisam-pirenena amin'ny vakoka ny zavatra hitranga de mbola veriko ihany hoe rehefa manota fady zay mpitondra rehetrarehetra ny tondra ka nanota fady tao amin'ny rovana Antananarivo ka tsy manova famindra de miongana avokoa. Manao ahoana indray ny fahitanareo ny vakoka sy ny fiainan'ny malagasy raha oharina amin'ny any ivelany? Voaingana moa nisy zava-misy nitranga tao amin'ny fanjakana britanika raha ny statistika ny isa marika tarehimarika naseho tamin'ireny dia 5 tapitrisa 5 lavitrisa ny olona nanaraka ny fanjakana britanika ohatra manaja ny fombany zay hita mandrakaiky anarivo taona jereo ny fandrosoany eo ihany koa ny fanjakana norvezianina jereo ny fandrosoany ka itsika malagasy tao aorianany famonoana famotehana ny soatoavina malagasy teo aloha de zao ny afaratsika rehefa niditra tao amina rafim-piaramonina tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy tsy mifanaraka amin'ny rafim-piaramonina eto Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ka raha tiantsika ny azo ny tahavo amin'ny zavatra iainan'ny any ivelany de ho lasa alohan'ny Madagasikara fa tsy gisitra ohatran'izao de mila miverina amin'ny rafim-piaramonina zay nataon'ireo razambentsika teo aloha zany akory tsy midika hoe tsy andrositsika na ilozana ny fandrosoana fa raha mijery ireo firenena amin'ny tana ny nentin'ny razana izy mampiaraka amin'ny zava-misy ankehitriny de jereo ny fandrosoana manerana n'izao tontolo zao de izay no ohatrany hoe zay rafim-piaramonina zay manaja ny soatoavina sy ny fomba ary ny kolotsaina malagasy zay ny rafim-piaramonina mety amintsika eto Madagasikara de andrositsika. Mety hoe mbola azo antenaina ve zay hoe sisika hiverina amin'ny soatoavina sy ny rafim-piaramonina tany aloha tany raha zava-misy ankehitriny jerena? Zao zany ireo razambe tany aloha de efa nanafatra hoe inona zavatra hitranga teny faminaniana zany no razambe mpanjaka zany inona zavatra hitranga eto Madagasikara de hoe anjaka ozy izy ny lahy de avy eo anjaka ny vavy de hitondra ny vazaha mena sofina de hitondra ireo mpanompo ny mpanjanantany de avy eo isy vanim-potoana sadasada de miverina amin'ny tompony ny tany sy ny fanjakana zay vao androsindray Madagasikara ary mbola niteniko izy le mpanjaka Andretomara moa mpanjaka voalohany zany fa taona arivo lasa tany zany niteny hoe mitsotra tsofoka rano ozy izy tinosy ty ho anareo zanakolahy ary mitsodrana anareo zanakolahy anjaka sy hitondra amin'ny tinosy ty mba hiadanany vahoaka zany de rehefa miverina zay fotoana zay hoe miverina amin'ny tompony ny tany sy ny fanjakana fanajana an'le soatoavina malagasy zany zay fanajana an'le soatoavina voalaza tsika rehetrarehetra teo fanjakana malagasy mety fanjakana Madagasikara fanjakam-pisorona firenena masina de ao koa moa zany nisy teny fikasan'Andriamanitra ao Madagasikara io ndray raha ty amin'ny napetraka Andriamanitra tao amin'ireo hoe toby fifoazana anankiefatra eto Madagasikara io le eo amin'ny Isaia 1:20 hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao voninahitry ilay mpahary efa miposaka aminao ny aizina manarina ny tany ny aispito manarina ny firenena maro fa aminao ny posa amin'ny mazava de zay zavatra zay zany mifanarahantsika n'izay afatra napetrak'Andriamanitra zanahary mpamorona lanitra sy ny tany sy le afatra teny faminaniana
napetraka ireo razambe ireo zay no rehefa tanteraka dia androso tokoa Madagasikara ary ho lasa fanjakana Madagasikara ho lohany fa tsy ho ambony, ho ambony fa tsy ho ambany, ampindrana ary tsy hindrana intsony. Inona izany tokony ataon'ny malagasy manoloana izao zava-misy izao? Taona ny malagasy rehetra hijoro aloha, amantatra ny tantarany, amantatra ny soatoaviny, resao ireo zokiolona, resao ireo mahay zavatra momba n'ity fireneny ity, le tena izy fa tsy le mpisandoka, hoe inona ny zava-misy eto Madagasikara, anao inona eto tsika, inona no tokony ataontsika eto, tokony hijoro amin'ny fahamarinana, tokony tsy hanaiky ny tsirariny, zany no tokony ataontsika malagasy amin'izao fotoana izao. Hoe hijoro amin'ny fahamarinana, somary amin'izao fotoana izao mantsy tsy dia hita taratra sy hoe mibahana intsony hoe afaka hijoro amin'ny fahamarinana izay. Ohatry ny ahoana ny hatongavana amin'izay? Miainga amin'ny olona tsirairay aloha, rehefa fantatrao fa tsy mety ity, tsy tokony atao, dia ianao zany dia efa mahafantatra. Dia rehefa tsika tsirairay avy ny vahoaka malagasy iray manontolo no manao an'izay fihetsika izay na fomba izay, dia mipetraka ho azy ny fahamarinana. Raha ny statistika zao dia hoe anisan'ny firenena ianjadian'ny kolokolo tsika, dia izay zany dia efa manamarina hoe zay mifanohitra amin'izay dia efa manao ny marina ianao. Ny mpanjaka Andriana Rabaroelina, inona ny fiantraikany fanajana ny soatoavina ny any amin'ny firenena ny ivelany raha oharina ny amin'ny eto amintsika? Raha jerentsika zao ohatra ny any amin'ny fanjakan'ny Japana, misy empereur any, zareo tena manaja ny soatoavina japonais, manaja tanteraka ny soatoavina sy ny kolotsaina japonais. Ny vokany tena avo be ny fahari-piainan'ny vahoaka any, tena avo be mihitsy. Ohatr'izany koa ny amin'ny fanjakana Britanika, ohatr'izany koa ny Liechtenstein, any Monaco, any Luxembourg, any amin'ny fanjakana Norvezy, manaja ny soatoavina sy ny fomba amam-panao izy ary ny kolotsainy, dia miakatra avo be mihitsy ny azy ny fari-piainan'ny vahoaka any aminy. Any amin'ny fanjakana Norveziana moa, fanjakana kristiana, dia misy mpanjaka ny anazy, ary ny vahoaka any dia milionnaire daholo. Vao teraka ianao dia efa milionnaire, ny zanakao milionnaire, ny zafikelyinao milionnaire. Ny azo mihoatra ny 67 000 dollars isan'olona ny akarena isan'olona zany, PIB isan'olona. Aty amintsika tsy manaja ny soatoavina malagasy, tsy manaja le fomba amam-panao malagasy, ny vokany dia miamahantra le firenena. Vao mainka miamahantra farany lasa anisan'ny firenena 5 mahantra indrindra isika amin'izao fotoana. Le firenena io zany $500 isan'olona ngamba ny fitombon'ny ari-karena isan'olona zany. Zay zavatra zay zany dia mifandray ireo zavatra eo. Araky ny najan'ny firenena anankiray an'Andriamanitra, Andriananahary, mpamorona lanitra sy ny tany, sy ny fanajan'ny soatoaviny, fanajan'ny fomba amam-panaony, dia mampiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka ho aminy. Zay lazaiko toa hoe Norveziana zany anisan'ny rehefa tsy voalohany dia faharoa amin'ny firenena eran-tany amin'ny avy ny fari-piaina sy manaja izy. Ny mpanjaka lahy manjaka araka ny fahamarinana, dia ireo mitondra araka ny rariny, araka ny hitsiny. Dia miakatra ny misy fitahiana avy amin'Andriamanitra ho an'ilay firenena. Fa ny tsy fanajana an'Andriamanitra sy ny tsy fanajana ireo soatoavina ireo dia tena mampiletika an'ilay firenena. Zay zany ny zavatra raha hita raha hoe inona ny mampiavaka ny any ivelany sy ny atao tanindrazana. Raha ny any Frantsa zao repoblika laïque démocratique, fa azo atao hoe tsy anisan'le manan-karena mihitsy izy eran-tany, tsy azo atao ohatra zany. Ny repoblika ireny tsy azo atao ohatra fa betsaka ny azo atao hoe mahantra. Ny any Eropa moa zany dia ny arena avy ety Afrika no alainy, fa ireo firenena matanjaka indrindra dia ireo fanjakana misy mpanjaka zay manaja ny soatoaviny, manaja ny vahoaka ao aminy, dia mandroso ny firenena. Rarotina ny fandalovana reo eto, ahoana ny fomba fahitanareo ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny?
Ie de mifaomaofao, misafotofoto, manonjanonja, zay ny fahitanay azy. De isaky ny zava-mitranga moa rehefa ohatr' zao a, na iodiko vitsika na iodiko vanana, araky ny tantaran'ity fireneny ity, de tsy maintsy miverina am'ireo ray aman-dreny, mitana ny soatoavina, ireo ray aman-dreny, ny ampanjaka, ny andriana, ny famahana ny olana, satria ireo ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Anome ohatra fotsiny a zava-nitranga tany Ikongo. Nanatona tany ny prime ministre sy ny ministry ny fiarovana, taizany nandeha tao amin'ny trano be, tao ny nandamina. Zay zany ny zava-misy tamin'ny vanim-potoana mpitondra teo aloha, ohatr'izay hatrany. Isaky ny misy mafampana ny toedraraha ohatr'izao a, de tsy maintsy ireo ray aman-drenireo foana ny mamaha ny olana. Marina fa zanaka avokoa, na ny an-daniny na ny ankilany, ny ray aman-dreny mipetraka ho ray aman-dreny foana, mandamina, mampiavana, mampilamina. Zay ny zava-misy. Ny resaka teo ianao ny mpanjaka Andrinaka Bajoelina, hoe tamin'ny fitondrana fahampanjaka no mitondra fahampandrosoana, azany hoe tokony hiverina amin'ny fitondrana fahampanjaka ve zany tsika eto Madagasikara isinjay hoe fahampandrosoana tena maharitra sy hoe mitoetra izay. Marina tokoa zany, ary raha mijery miboko masintsika zao ohatra, de miteny eo hoe mba hisian'ny fitahiana eo amin'ny firenena, ao amin'ny bokin'ny Isaia 2:30 hoe ny mpanjaka lahy hozy izy manjaka araka ny fahamarinana, ary io zanak'andriana mitondra araka ny rariny. Any amin'ny bokin'ny Obolana koa miteny hoe sambatra ianao tany hozy izy a, raha ny mpanjaka lahy dia zanak'andriana. Ary io a fa ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mihitsy, any amin'ny bokin'ny Genesis 7:10 tany, hoe hisy mpanjaka ny firenena maro hipotra avy aminao. Teny tamin'ny Abrahama izy a, hoe ho tahiny ianao sy ny taranakao ary avy aminao ny tahina ny firenena rehetra. Ary aza adiny fa taranaky ny Abrahama ny ireo mpanjaka rehetra manerana ny tany. Ary mifandray amin'ny tantaran'i Madagasikara, ireo razambe ny eo amin'ny nosy Abrahama, lazaina hoe nosy Sainte Marie mantsy izy nataony vazava, nosy Abrahama ny tena anara, nosy Bora, ireo taranaka Abrahama manerana manelo-patrana eto Madagasikara. Ka izy io zany raha miboky masina ny jerena na ny tantaram-pirenena Madagasikara nandritran'izay 3 4 taona mahery, 9 taona zay a, de mazava le hoe fanjakana manaja an'le soatoavina malagasy, fanjakana fitondrana mpanjaka zany. Zay zany no sitrapon'Andriamanitra hitondra fitahiana ho an'ny firenena, ary ny voalazany namantsika teo hoe eto amin'ny tantaran'ny firenena rehefa tena misy ady sarotra, tena sarotra eto amin'ny tantaran'ny firenena ohatra ny tany Ikongo ireny a, na amin'ny toerana hafa koa, de tsy maintsy antsoina foana ny ao amin'ny tranobe, ny ampanjaka mandamina mitondra ny vahaolana ho famonjena ny firenena. Efa eto aminareo ararotiko kely ny antany hoe ohatry ny ahoana indreny hoe taom-baovao malagasy. Isika malagasy mantsy ohatra ny be dia be ny mbola tsy mahafantatra an'io, betsaka ny tsy mahalalana, misy ihany koa no minimikipy tsy te halala ve satria efa mirona any amin'ny kolontsaina ny vahiny. Azonareo hazavaina ve zany hoe taom-baovao malagasy zany, de inona ny tena hoe sandan'izany taom-baovao malagasy zany ho antsika malagasy? Ny taom-baovao malagasy a dia fahatsiarovana namoronan'Andriamanitra Andriananahary ilay mpahary ny lanitra sy ny tany, ny fahatsiarovana namoronany an'izao tontolo izao. Io zany hitantsika eo amin'ny boky masina amin'ny Genesis 2:1 hoe Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. De io andro volana taona io a, de amin'ny tsinam-bolana, amin'ny volana Abiba na volana Nisanina, zay eo amin'ny tsinam-bolana amin'ny volana Marsa sy Aprily eo, tamin'ny ohatra tamin'ny andro Mosesy zany a, 14 andro alohan'ny Pasika, zay io tsinam-bolana io. Zany no mahatonga ny any Ambodrabiby Asy ny Merina, efa nankalazaina an'Andriamanitra tany Ambodrabiby Asy ny Merina, tao Manjakamiadana, teo Andohalomasina, tany Mamasina, tany Kianjambomanga kely, tany Moramanga, tany Vatomandry, tany Tomasina, tany Andapa, tany Mahajanga, tany Antsirabe Fianarantsoa, tany La Réunion, tany Canada, tany Dubai, tany Amerika, tany Afrika, io taom-baovao malagasy izay ankalazaina fahatsiarovana namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany
tamin'ny tsinam-bolana volana bibana mars avril. Fa ny le atao hoe volana septambra dia lohataona, samihafa zany ny taom-baovao fahatsiarovana n'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy ny lohataona na ny hoe volambita volana septambra. Zay ngamba tsara ho fantatritsika dia mampirisika ny malagasy rehetra izay ankalaza izay taom-baovao malagasy fahatsiarovana moronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany izay ny tsinam-bolana volana mars avril. Manapaka ny fandaharana isika, inona ny mety hoe afatra tianareo ampitaina voalohany indrindra oloha ho an'ny mpitondra fanjakana, eo ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny afatra ho an'ny mpitondra dia tokony hoesorina, ravana io colisée, tokony esorina de ravana koa io parpaing sy béton vao atao io, fa atao mifanaraka amin'izay nataony teo aloha, de miresaka amin'ireo tompon'andraikitra taranaka mifandimby avy amin'ny mpanjaka, anarenana an'io vakoka eo anaty rovan'Antananarivo io. Ho an'ny vahoaka malagasy kosa dia mitaona anareo malagasy mpiray tanindrazana hijoro amin'ny fahamarinana, hanao ny mety, ny rariny, ny hitsiny mba hisiany ny fiadanana eto amin'ny firenena. Ny afatra avy aty aminay indray dia manao antsoavo ny vahoaka malagasy rehetra na aty andrenivohitra na any ambanivohitra manerana ny Madagasikara sy any ampitan-dranomasina mba hijoro amin'ny fitiavan-tanindrazana, mijoro amin'ny fanajana an'Andriamanitra, fanajana ny fahamarinana araka ny voalaza teo, fanajana sy ny sotoavana sy ny fomba mampanao malagasy, ary mitaona anareo zay hiara hiasa amin'ny fiombonam-be ny ampanjaka eto Madagasikara ho famonjena nyty Madagasikara ity, satria efa tena faran'izay mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny, ary ny vahaolana tokana dia ny fiarahanareo miasa aminay amin'ny fiombonam-be ny ampanjaka sy ny fianakaviam-be ny mpanjaka eto Madagasikara ho famonjena amin'ny firenena. Ankasitrahana ianareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana dinika tamin'ny tsy takariva ity, isaorana ihany koa ianao mpijery sy mpanaraka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS nanaraka anay sy ny ara-dalàna taminay nandritra izao hariva izao. Amin'ny herintoy izao loha hevitra hafa indray no entina aminao eto amin'ny fandaharana dinika, mazava ho azy vahiny hafa indray. Ao amin'ny androany aloha zany dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray izay veloma tompoko.